Razana Barvoangy Lalao Joséphine, o lalaoviny Vantsou, Anjarliva, Iony, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, Erlanto, Arliva, Rija, Bruno, Flavien, Jean-Jacques, Eric, Roland ary Noely. Tena mafy zany raha fasana le ty. Tairitairaingana sokobeto ka. Zay tsy efa ampy kosa ve le zay a? Ampy oranga. Maizina ihany ny andro. Tena tratrariva. Mbola tany an-trano rainy velo aloha na naika hanome vola ihany nefa izy isaorana an'Andriamanitra hanomezana ny Antsasabolan-drakoto. Fantatro fa tsy anaiky rangahy iny. Aleo anga manitsinitsy ety andohasahana an-tanin'ambo no aingana fa miakatra eny ambany tsinanana aveo a. Tsy maintsy mamaky an'ity alakinininy ity anefa. Aleo zany no hiditra aloha ary de atoloro ny kitapo e. Nitoro sakoa letsy e, zafady. Omby an'la ve io e? Elahy koa tongezangeza ihany mantsy. Iorirana mako fa nala palitao aloha letsy e. Ary tairaingana ary e. Ndry, masoko ve ny mandrosa misy olon'ireo anaty kiritrala reo? Tena olona firy izany. Ary tena mpamaky fasana reto a. Andraso atony tokaikaiky eo jereko. Oele ty e. Olo ty tena misy olona fa andraso aloha efenako. Ndry, ary nakaiza ilay tazako nijoro teto akaiky ny varavaram-pasana teo. Le anankiray angamba lasa nitsofoka ao anaty fasana. Tena dahalo reto. Iry amoron'indry misy fiara mijanona. Fa firy no aza mihetsika ianao rabainina fa tonga de vitaiko a. Loza tratra. Am'tonatonan'andro ariva tiako. Sa anampy anay? Tsy vaninareo e. Hainareo ny tena jiolana nafika ety. Tsy mahatao tody. Fasana andrina mananjiny ireo mifanakaiky aminareo fa ho hitanareo ny azo anareo amin'izao ataonareo zao. Ary to oatra ny olona fantatro a. Zany feo zany. Andriamanitra, lova, ise. De ise ve ny dalo ety e? Tena tsy nampoziko. Mpamaky fasana. Fa inona nataonao aty anaty ala ty amin'izao andro arivarivo zao dada Samy a? Zio lahy e. Fa misy inona letsy e? Fa iza le tio a? Fantatry langa io ka? Tena olona avy any aminay io raliva. Ahoana tsara? Vonjeo fa diny ianao fa ela zany e. Raliva, ino ty nataonao e? Olona fantatro mpifanolo-bodorindrina aminay mantsy io. Zay indrindra letsy ny tsy maintsy namitana azy tsy hen'ny alanga izy efa niantso vonjeo teo iny a. Izy ihany tsy maintsy hanondro sy teniny anaran'ny lara velona eo inko. De ahoana io? Andraso hoe tena mbola velony ty a. Mahafena be zany le rangahy io taorinan'izay veloko baramininy zaiko. Ratra be fotsiny izy. De ahoana io raleva? Zao hoe afatoro ny tongony amatanany aloha. De tapeno ny vavany. Ndao hiataka lavidavitra eto sao de misy mandretsika ka. Ndao. Eny ary. Tapeno koa letsy ny vavany a. Mahafantatra toerana mangina azo anaovana an'le opération ve lalo e? Opération? Le opération aty letsy a. Fanga ka tonga de vitaina ny amin'ny oranga io e. Na izany na tsy zany tsy maintsy ampanginina mandrakizay tsy inona fa tsy azo votsotra tsony e. Ka hoana? Mandeha ihany nge letsy ny lera ve la ohatra mianana be tsy azoko zany mihitsy e. Ka eny ary. Ary andrefanary misy tranondrava. Ay zany. Andao anaingana re, ndao. Ty le toerana. Mety tsara. Andao bataina. Ao anaty tranondrava no anaovantsika azy.
kalma ianao rabaina ary tazomy mafy letsy azy ela ve de resy ny eo antoday io e. Ary aza miteny mafy rangaso misy mandre eto a. ao adabo eto zay de tazomy mafy letsy rolova. Tena tsy vitako ity. Fitibany ty ve maninona e mandray volany le ty tsy mahalala matiko za re zany nanao an'io amla ao lesy a ela mitazona mafotsiny tazomy mafotsiny letsy e. Ao ary miala tsy miary dada samy fa tena andro miditra ho anao ty a. Tazomy letsy fa aza mirediredy eo ela. Tonga foana ve dada ry lanja? Mbola tsy tonga ka. De kako amin'izao ry zao ve? Lehilahy lehibe an'iny ry laingo e. Na zany aza ka. Ve ny zavatra nitranga tato ato izay izay mampatahotra ry lanja fa andetsy ianao dada ka. Eny ary andeha hijerijery azy any ara fataovany sakafo aloha. Ataoko rehefa mandehana ianao e. Tsy misy olona anaty iray zany fanena tamiko. Aleo hiverina vavavy zao ka. Aleo hiantso fokon'olona hiary hitady azy. Efa ho ato ny roa ve izay rangako. Nga mieritreritra ny ody sady ka efa vitany ny raha teny an-tsaha e. Ka ny teny an-tsaha zany fa nento tanàna ahoany. De iza zany no mahana ny omby sy ny kisorokala? Ay ve mbola misy an'izany koa e. Odre misy tokoa moa zany. Tsy vao misasaka. Ay zare lavatra sy lanja. Tena aza fanandevozony zao atao azo fa tsy rariny tsonka. Tena efa mahatsiaro tiana reraka zany indrindray. Aisaka vao maraina mandra-parivany andro. Tsy miato raha tsy mihinan-kany. Arto lasa saina be Monsieur Lopin. Misy problème nga? Na rehefa vao avy any ampita avy amin'le dokotera manaraka ny toe-pahasalaman'ireo vady aman-janako e. Hoe ahoana? Misy effet secondaire amin'izy ireo ny fanafodina ampiasaina. De mitady anao overdose. Zany ve? Voakasika mafy ny vavony sy ny taova hafa ao amin'le vatoko ka mila operena indray izy zaniko. Le olona voanseta mivoaka avy aty ivelany feno toy ny abokana ary mitsonika ny fery. Tena efa mba mezakaina nefa sika e. Nefa mbola misy tsy mety foana ko. Enjana indray zanyka. De inona no atao? Mila mitandrina be tsika raha manao fangaro manaraka. Be tampoka zany andro zany a. Jereo fa misy rivotra sy raha mainto mitatao be io. Andao tao aingana ary. Eto ireo fitaovan'ireo lanja. Fa inona indray aloha ty ataontsika ity fa tsy azoko mihitsy e. Inona moa fa dia opération vakifatsana ity a. Mila nitaolany maty sika fa miasany amin'ny labo zany. Inona tsara? Andriamanitra. Ary sao dia mba anareo ara le efa namaky ny fasana tety amin'ny manodidina tety. Voalaza ny laly ity e. Andretsiako. Miala tsiny ary zalahy. Tena tsy afaka anao amin'ity ndray mitoraka ity. Radio Dombo. Zay moa le tsy aninona raha lanja fa ny patron nge raha mandre an'izany teny lazanika. Allo anao? Satria zay nge tsy maintsy anao tatitra fa tsisy asa rery kosa eto e. Andany vazaha zany izy. Andany vazaha zany izy fa efa teo ho faty. Ary sao dia aza be fanontaniana le sela raha lanja fa tsoro fotsiny rehefa tsy anao ela de vita. Mitsy letsy e.
za aloha tsy tsofoka ao anaty fasanao kosa ary farany sady voalohany nanaovako an'ity asa ty aleo avoniny hafa tsy maninona ary ny ain'ireo fianakaviany laka nga vitan'izany ny an'laingo sy lafatra koa afony lahy a tena mahery be zany koto-baratsy zany a ilatsaka lity ty orany ty a afahafa tokoa izany eno a tena mitselatra manerana ny lanitra rehetra ny ely ty e ay milatsaka eny tapitanyety mihitsy ny varatra ary mifanitsy ao tanàna mihitsy izany ano any zao le misy anay tahiroingana le tsy de nitsy tonga ty ataotao vaingana ka nandritra izany teny Ambohidro ny rehefi-drefitra tsisy oatra izany ny varatra maizina ny tany aman-danitra ny hidy amatrano ireo olona rehetra toa raiky tahotra laingo kosa tao an-trano nandohalika ny vavaka tsy tapitapitra izay tao arian'ny selabaratra skotroka akaiky sy mahery vaika vonjeo re olona fa ino zay vonjeo fa maty zay e tena feondra bebe le henoko teo ngarakoto fa misy inona Andriamanitro vonjeo e mainy trano to mirehatra ny trano mainy trano e vonjeo e vonjeo re maty arakoto may ay e rabeby vonjeo laingo tena tsy mesika tsony izy mainy tena anjehetra io batainaingana ny velany e rabeby laingo maninona izy tonana ve tonana ve oa rabeby indrisy ringarakoto tsy miaina tsony ty tsy miaina maty ve rabeby Andriamanitro fa loziny ty ty rabeby andeo aloha ialeto aloha fa efa mifandrombaka mamono afo ny fokon'olona loza ry zany fa ino ny lozy ty manjoa ty fa nahoana loatra fa de inona loatra re tena ny tanàna ny latsaka le varatr'indry lanja oay jereo misy afo midonaka be marina misy tranomay aho e loza dada sy niny ary laingo tsy vitatsika ty zavary ty fa aloha ajanona ka jereo ty tselatra fa miha manatona ay mena be sy vomparasy fa inona ary ty e fa inona ary ny dikan'izao e tena loza tena mbola tsy nisy toy izao mihitsy hatramin'izay ka tena farandro angambo zao ko vanonandro farany zao e de tena miseho daholo ny loza rehetra jereo eno marina ignatsy makaty vonjeo tray marina oay tongotra naratra be ny tongotra maily ty e may lanja apio eo le tsia eo apiloro ny tanany lahy apiloro marary fanina lozy ty raha leva mainy tarehako lozinona re ty maitro ny tongotra ka za aloha vo ihany e fa ty lova Andriamanitro jereny eny endriny rehetra tena faninary zalahy lova tena torany ty inona anao tao raha leva tsy maintsy mialebatao lova e batao Andriamanitro raha leva maninona may vatany avanana may avy koa jerevany e Andriamanitro oay may oa jereo ane raha leva mikaikona maina tsy misy raha daholo ny tenany ray manontolo lanitro loza e tena loza lova
lozina rety manao izy eo io fa mihetsika kely ny masony io lova marary lova marary tsy ho avitra tsony angamba tena loziny vomafy ary le reto sepotra andao entina any amin'ny hôpitaly alahy andao letsy tsy ho ahoany tsy ho tonga antsony sika efa reraka ny haiko lova lanja ahoany mifona letsy inona ny fona lahy mifona fa ahoana satria maninony za namono any dada samy rainareo sy le izy menada maninona tsara nakana tova andriamanitro marina ve zany zay mamela lanja lainga lova tena zay lazay lahy zay letson'izy tapitra ny ainy maty letsy lova andriamanitro zay letsy manofy fa inona daholo ny dikan'izao andao andeha letsy fa tsisy azo atao tsony andao ialetsy zany raha leva andao letsy fa mbola lavitra ny lalana nefa tsy maintsy zangy ny tondra fiara andao letsy dia atao hoany lova aleo izy hijanona eo fa maninona aleo hijanona eo izy ho tany razana eny ange ty tsy maintsy io tanin'ny olona eo izy sy ireo fiasan'ireo letsy tsika aloha andeha miakara letsy fa taraika ary inona nantony an'lahy raha leva tony tsy tompony tena antsony lanja niakatra tao anaty fiara nanenina ny fotoana ny elany tany an-tanàna nandao zany ny traminy izy toa nahita zava-doza maro tsy nieritreretiny taty laingo ankony lanja mipotrapotraka moramora ny ranomaso ny teny an-dalana hiverina tao an-tanàna n'Ambohidro vetivety dia vory ny zandary sy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany loza ny nahazo an-drakoto fa sady maty tsy tradrano rabebo no nataon'ireo zandary akety izy no lefatiny lova hitan'ny olona teo akaiky ny fasana efa nanomboka mivakiny ireo fitaovam-piasana maro isan-karazany tratra teo fa oriana tsisy ohatr'izany fa sady maty zanaka no maty vaty tao anatin'ny fotoana iraindray andro rakoto nangoraka azy mafy indray laingo laingo aiza ny tany alehako ino ty loza nanjo ahy ny zanako sy ny vadiko reny laingo ngarakoto losy ty mitomilo ianao ino ty zava-doza nataon'ny lova ihany ko aiza ve ka tena maky fasina teny ampamorina ny zanako jiolahy ve zany ny zanako laingo tena tsy mampino mariny ngarakoto oka re tena losy ty mariny alealoha hita ny fanadihadiana ataon'ny zandary mbola mandeha ny ankety ka tsy rariny kosa tena tsy zakan'olombelona zao laingo mariny dia zany ventsy ny tiavako any lova satria jiolahy izy dia tsy nety ty azo mihitsy ny foko tsy olona ary mety zany koa no ananany vola be misy olona miantso aty tsy fantatra hoe iza na iza raiso aloha jereny allo lanja laingo fa misy inona tongava aloha ianao aty fa zava-doza ny zeo taty radio Don Bosco mahila tsahapotaka ho any trano ngarakoto kila firehatra amin'ireo biby fiompy ary maty tao raha beby vadiny maty eno fa ny tena loza dia maty koa lova
Hitan'ny olona teny Mpamorina ny faty ny latsahapotaka koa. Miaraka tamin'ny fitaovana maromaro famakiana fasana ary tao amin'ny fasan'ny randrian'ny olombe mihitsy ny kitihany zareo. Fangamo? Ahoana? Ka ho avy ahy tsy maintsy tongany ary ianao tsy naninona? Za tsy naninona ka. Zay zany fa raha-pitso maraina tongany veloma laingo. Veloma ary. Maty ny rahabebiren'ny lova, maty ny latsahapotaka koa, dia maintry andro. Efa hita koa ny fatin'ny lova. Miala tsiny ry lafatra, tsy maintsy andeha hidina ary tsy afaka ny an'izao asa atao izao tsony. Fotoana fonga sisa dia tapitra ny contrat Monsieur Robin dia andeha hody Monsieur Robin. Tsy vitako tsono anaraka koa ny naiko raha izao no mitohy. Ary tsory atao anatrehako eto fa ianareo koa ny namono ny raiko nangalanareo tova. Lova efa nibaboka sy nifona tamiko taloha natapiran'ny ainy. Tena tsy fantatro mihitsy izany ry lanja. Zareo ihany no manao mission nge, za mpikaroka sy mpanao fanandramana fotsiny. Sa tsy marina ve zany Raleva? Tsy lova angamba nanao an'izany fa tsy fantatroko. Asa fitadiavam-bola tsy vanina sy mamofady. Misy todiny eny renay n'olona alatsaka ireny. Tsy te hivelona amin'ny rahan'olona alatsaka sady fasan-drandrian'olombe ny saika ho vatsiny iny. Tsy tadidiko raha tsy laingo no niteny. Randrian'olombe? Izy zany? Andriana masika be tany tsy nanana tany zany no sady masy pisikidi ny mpanao ody avandra sy ody varatra be ny gakany. 5 taona lasa zay no nahafatesany ary nalevina tao izy. Tsy azo itsofotsofo ny toerana nalehantsika iny. Misy fasana 3 izy milahatra ao. Olona mananjina daholo. Iny natao hoe Mpamorina. Ka iza moa le tsy nahalala an'izany? Elaza tsy niteniko. Ka tsy natadidy ahy sady tsy tonga saina. Zay fa za koa tsy maintsy andeha anatitra ny volany rakoto amin'izao fahavoazana izao. Ilainy mantsy ny volany. Ralefa tsy afaka isofera fa marary ny tongony. Za tsy maintsy mandeha fa mba miangavy alalo ry lanja. Ny amin'inny? Mba nianatra mpikaroka ihany la na dia tsy nahatojo hatramin'ny farany azy. Mba ampio amin'ny laboratoara. Ory lafatra. Ao amin'ny laboratoara ane no angaviko an'la fa tsy hanao mission ntsony. Fikarohana farany atao ty dia mijanona sika. Eny ary raha minina ela fa farany marina dia ody any an-trano aho. Minina ahy. Tena manaitaina masa ny tongotra izany lafatra marina. Ao ary aloha asiako tsindrony ianao ampijanona ny fanaintainana dia mba matory. Tompoko ary hono tompoko nanao ahoana ny fikarohana nataonareo? Malahelo zay milaza aminao ringiarakoto fa tena zanako marina ny namaka ny fasana dia tanany daholo ny hita tamin'ireo fitaovana ary tena mbola karohana izy amin'izao fotoana izao. Andriamanitro. Nga vitan'izany ny tena zava-dozany dia izy koa no namono an'ireo zanak'iranay vomena da matina lay natao ve? Inona tsara hoe ngazan-dasy? Zany voalazako anareo zany ireo dia tanana daholo ny nalalana an'izany tena mitovy. Olona roa no namono ny zaza ary mbola izy ireo ihany koa no namono ny dada samy maty teny atrano ravo iny. Ahoana tsara? Tena loza. Lova ve? Lova ve namono ny dada e? Eny raha matokely. Ndrisy Tsy loza. Tena loza marina. Dia mpamonola koa ve ny zanako e? Tsy re tompoko. Tsy izany izy e. Dada, ay ve tsy olo-kafa fa ny eto tanàna ihany ny mpamosavy malemy? Tena tsy napoiziko. Tsy hovanina ny zanakao rakoto tsy hovanina. Asa manao izany laiko. Mifona rehefa tena tsy fantatro mihitsy izany. Ay, ka voalazy ny zanakao amin'ny alalan'ny famonon'olona sy ny alatra tolapaty ty reharehanareo menakavy. Ka tsy fantatro re anako. Ny faratsipananareo mbola tahaka ninny eto. Olona voantazoko arena menakavy. Hatreny amin'ny fasana no ataonao takina dala ny trosanao aty aminay. Tena mifona rehefa tsy napoiziko mihitsy re izany anako.
tena mialatsiny. Hitako izy nanolo tena iantoka andrehetra ny lany tamin'ny fatin'ny dadako. Aenjy aneritseriny. Ary le izy nilatsahany antsy teo an-tokotaninay. Ny avelon'ny dada mihitsy nefa misakana azy fa malahelo. Kare izay ianako. Tsy mandatsaringarakoty fa atodiny natao daholo izao mahazo anareo izao ah. Tsy rery laingo. Aok'izay fa efa voakapok'Andriamanitra hoe nalainy ny vady aman-janako kila daholo ny fananako hoe lavelona re sisy. Fananana azy tamin'ny tsy mariny reny nanala ny fony. Tsy tokony hiteny toy izany afa mafy loatra ka. Ka mbotsy izay izao rakoto ah. Zay nisy fandeha zay. Mbola tsy maintsy anao fikaroana ny reto namany reto aloha. Ivelominareo ry ngazandary ah. Misaotra nareo ny tadiny marina. Tongotsika ary lafatra tia ny tranonay. Misy fiara mijanona izany. Lanja lafatra. Za ihany ka. Manahoana ianao Salama tsara. Zao zao hitanareo zao ny fahavoazana taty. Tena loza tokoa. Zao ve sisany nefa ran'ny trandringarakoto dia aiza izy zao no mipetraka? Any amin'ny borapoko tany izy aloha zao no mipetraka mandra-pahavitany ny simba. Loza ngery reto Fa ahoana Fa misy inona? Tonga teto ary io zandary any keo. Dia mbola nanao ny ankety sy ny fikaroana mantsy izy. Nitaoriana ny nahitana ny fatin'ny lova teny am-pamorina iny. Dia ahoana? Dia vao marina fa ilova marina ny namaky an'ilay fasana araka ny dia-tanana hita teo amin'ireo fitaovana rehetra saika makina ny fasany. Ary mbola misy dia-tanan'olona anankiroa hafa koa izay mbola hoe hokarohandreo manam-pahefana. Zany ve? Eno Ary ny tena nahavako ny foko ary lanja dia mbola ilova ihany koa sy ireo namany namono any dada sy ireo zanaky ny naivo anankiroa teny an-tanambao. Nangalana tova. Marina very laingo. Losa nge reto ny tamin'ireo zaza anankiroa nanjavozavo. Fa nisy dia tanana azo niraisina ihany dia hoe nampiasa fony tanana azy zareo. Nampitoviana tamin'ny dia tanana teo amin'ireo fitaovana namakiana fasana. Tamin'ny dada tena zava tsara. Tena zava-doza tsy napoiziko ry lanja raha lova na vitan'izany Tena tsy napoiziko mihitsy. Aok'izay fa efa hita izany fa izy. Tena losa nge izany. Mbola hivavaka mafy aho mba ahitanandreo namany sisa. Hibaribariany marina sy ny afongatra tanteraka andreo olon-dratsy ireo. Poizina sy fahavalo ety amin'ny tanàna. Eny, aok'izay. Fahakanona eny nahatongavanay sady anatitra amin'ny volan-drakoto. Fa efa ela nge izany ny andranareo Mialatsiny fa be ny zavatra manahirana mimana ary. Alay vary izay entana vitsivitsy ilainao any. Andraso vetivety ary. Tsy haninona anao kory izay ringaarakoto fa anatitra ny volanao. Ny reto ary nitrosanao rehetra taty aminay Tsisy lakony intsondra lanja. Efa ny fanarahana taratasy fa tsy maintsy efaina nitrosanao rakoto Aok zao Tsy tiana eo araha-trosa koa nge dadany am-pasany Ary nazay koa azy ka indro hoe raisy ny volanao Sady ilainao koa anarenanao ny tranonao simby. Ino fa zay tsy hitondra ny intsony vitsy izay samy afaka tsika. Tena nanenenako reto mafy eny kaboka nataon'Andriamanitra mifona aminareo azy reto mamelanao ary ngarakoto satria kristianina tsy afaka ahitana lahelo sy anao am-po. Izay nefa zavanitrange aleo Andriamanitra no hitsarantsika tsirairay avy. Ny marina tsy maintsy ho fantatra foana satria tsy mba mety maty. Zay fa andao sika ndao ary veloma ianao ry ngarakoto veloma ary veloma ary dia lasa zany nareo dia tsy verina tsony ve zany nareo mbola tsy fantatra izany ka nrazanay aty.
efitranoko daholo io. Ay nzay tena lehibe sady tsara. Za sy Raleva Sofira ihany no mipetraka ato mandrosoa izy no Raleva le nresahako anao teo iny. Manahoana ianao mademoiselle Laingo? Salama tsara fa misaotra. Fa ianao marary angaza ny tongotra ho zany? Toa mibandy be sady mandringa? Mainy rano mangotraka ho ahy io ka tsy tokony ho finosina be ohatr'izao raha izany Ay tsy dia azo atao mafana loatra reniko. Ay ka aleo fa hanesorana ny fonony raha izany ary. Lanja zany ato koa no mipetraka? Ato izy ka. Dia manahoana izao asa ry Lanja? Mandeha tsara ka. Dia inona zany no tena ataony Lanja? Manampy ana manao fikarohana izy tsara kosa zaniko. Mety amiko tsara kosa ny asa zany ka mifanandrify amin'ny mari-pahaizana ananako. Fa za koa tena te asa mihitsy ka. Tsy ry Laingo tsy ilainao zany miasa zany inona no ahory anao ato? Hikarakara tokantrano no ilaiko anao mila vehivavy ty trano ty. Iteny amin'ny vazaha dia ndeha haka congé karakaran'ny raharantsika. Tahaka ny tsy vitako nge zany hipetrapotsiny zany ry lafatra na dia hoe efa vita aza ny raharantsika. Olefa zatra ny asa tsy misakana tsy hikarakara ny tokantrano kokoa nge zany. Zao ry Laingo efa vidy ty contrat nay amin'ilay vazaha ty. Mety tsy handray mpiasa hafa ntsony izy dia iova asy tsika orinan'izany. Asa vaovao mihitsy ary afaka miditra ry amin'izany fotoana izany. Marina zany ampianarina hitondra fiara koa ianao dia amin'izay tsy sahirana mandra-pa sitran-draleva. 5 no isan'ny fiarantsika eo nefa. Zany ve? Ny 3 aina aza no tena miasako. Tena tanana mihitsy ty lafakina. Lamba tsy vitavita. Ary adana nambady azy. Tsy naninenako ny andry azy. Eny ary faly ary lafatra. Tanteraka ihany ny fanantenako hatramin'izay iona sy hanohy ny fiarantsika. Aza matahotra fa ezaka ho vady sazo anao ingane ka tsy tafasaraka intsony tsika mandrakizay engane. Ary alohantsika aloha hikarakara sakafo sa ahoana? Efa tandry ihany mantsy ny androko. Eo fa ampiko ianao ry lafatra. Andrasy fa isolaka anzy vetivety aloha vovoka be koa teny an-dalanako. Ao ary ao atoroko anao ny efitra fandrony. Tena tsara sady lehibe ny tranonao ry lafatra. Tranontsika hoe ato ny toilette dia ato ny douche sy ny salle de bain. Misaotra ato amin'ity vila be ity ve no misy an'izany vazahanareo zany? Eno ry Laingo mandrosoa tena tranom-bazaha marina ka. Mandrosoanareo manahoana daholo? Manahoana ianao patron? Manahoana ianao tompoko? Mandrosoa ato dia mipetrapetra mahazo plasy. Misaotra anao monsieur Robin. Araka ireny resaka taminao ireny monsieur Robin dia izy no mademoiselle Laingo le tovavy ho alaiko vady anabaviny Lanja izy io. Efa ela mantsy no nifankalalanay faly mahafantatra anao mademoiselle Laingo. Za koa faly mahalala anao monsieur Robin. Ka saika mba hiteny aminao ahy aka congé fa hikarakaraky ny raharanay soratra sy ny mariage zany. Tsara zany tsy maninona ka je suis d'accord pour congé meka 3 semaines na 4 semaines nareo asa mety. Tena mety tsara ka ray volana zany. Misaotra anao monsieur Robin. Aorina kelin'izay dia mety ody amin'izay fa saingy mbola misy kely ilako ny Raleva sy Lanja aloha i Raleva nge ka mbola tsy salamy dia nareo lahy zany ko lafatra sy Lanja asa eny ho hito ihany. Fa ahoana anga tsy mazoto ianao ry Lanja? Tsy hoe zany fa ho avy izay monsieur Robin. Izy dareo koa mantsy iray kilasy niara-nianatra tamiko ka teanao fikarohana miaraka amiko i Lanja ay ve tsara kosa zany ko nahavita fianarana hatramin'ny farany. I Laingo ny tena nahavita fa za tsy natojo noho ny fahasairanana nisy. Bon ho hita eo araka ny teninao teo aloha avy ty vazaha ka ohatrany tsy azo azoko zany.
eny ary miandalana nareo raha andeha ary dia mafitasoa e. Misaotra anao e. Raha misy ilainao fanampiana maika dia antsoa ihany na dia congé azy e. Ok, merci a. Fa manino laiko? To hafahafa ianao? Tena ohatrany tsy azo azoko le monsieur Robin Mety mbola tsy zatra azy fotsiny ianao e. Tena misy raha hafahafa mihitsy tsy azo azoko aminy. Tsy haiko hoe inona. Tongonareo dia nanaona aloha mitany. Raikitra ny congé, ray volana. Ay, tsara zany. Tena manavy ange no zany ralevy. Tsemboka be mihitsy. Tena manavy mihitsy mijeriko anao. Fa nanahoana le tongotra? Eo jereko. Dia tena tsy haiko mihitsy anefa tsy haiko izay mahazo io le tongotra io. Andrekakiko. Mandoka anie izany fery izany. Sa ahoana hoanareo? Tena manonitra be ny fery. Tena ratsy be ny fijeriko amin'izao Tena tokony hanao analyse complet izy. Tsisy manakana anao an'izany anie. Ny fitaovanao misy. Aleo ataoko ary. Vetivety io dia hitako. Ao anatin'ny adiny indray dia ho fantatra ny tena soritra retina mahazo anao. Ataovy aloha izany androany fa manomboka rapitso isika karakara ny raharantsika anangona ny taratasy ilaina amin'ny soratra. Za koa izany maka aina kely. Ahoana? Vita nga ny fizahana ataonao? Reto daholo ny valiny. Ratsy be ny valiny analizy hitako ato raleva fa dia aleo tsoroka. Fa ahoana? Ino jereo e? Fa gangrène. Anonitra tsikelikely dia ikiky sy azo ny fatra sisa rehetra ny fery. Zany ve? Ary anapoizina ny tenanao ny mikroba. Dia ahoana natao amin'izany Fa olana tokana ny fantatra. Hoe ahoana ka? Tsy maintsy didiana dia tapahana ny faritra simba. Tapahana ve ny tongotra Eny dia ny tsy mbola tara loatra. Raha afaka ray volana mety andraso ialany eny ho-tsabony ampiasana efa nisy ihany ny cancer an-tsabony atao mantsy. Dia nanahoana? Nisy ihany naombika. Asa zay fantatrareo fa mety re atao ataovy izay mety reto tena misaotra nareo mikarakara ohatr'izao. Tena ohatrany tsy afaka hiasa tsona zaniko. Mandrapasisana dia izay silanja aloha no hiary asy. Eny ary. Laingo miomany anao fa taraiky ny famonjena brosy ny sisa efa nentinao daholo ve ny kopianao ny kara-panondro. Nisy taratasy vitsivitsy nentika ihany ao amin'ilay hoe hiasa. Miomana ary. Tena hitako fa tsy mahazototsony amin'ilay asa ianao Lanja. Marina mihitsy aloha izany. Nandinika azy ary tena loza raha tsy karitry ny vazaha izany dia tsy salasala izy eliminy azy. Tsy mahazototsony mihitsy koa raha leva. Lova iny izao maty nanaraka hatraminy ainy. Tsy maintsy ataoko izay hijanonana isy lafatra amin'io. Olona manam-pahaizana be ireny ve rangady asa ratsy toy izao no atao eny raha leva. Lova iny izao maty nanaraka hatraminy ainy. Tsy maintsy ataoko izay hijanonana isy lafatra amin'io. Olona manam-pahaizana be ireny ve rangady asa ratsy toy izao no atao eny marina ange izany Lanja na izaho koa aza ange mba te ala fa tsy afaka jabaka dia voafatotrako. Ny vola tsy angidy roviana raha leva. Eny aleo mitady vola ampahamarinana ihany fa raha tratra amin'izao anie dia fonja mandra-pahafaty. Tena kivy raha leva. Ny raiko ireny no maty ny vonoany lova. Zavatra tsy ampozina toy izany ve? Raha mba fantatrao mantsy ry Lanja fa za mihitsy konge ny tena anisan'ny namono ny rainao lova mbola ohatra ny salasala fa zany tena nanatateraka azy. Velako anao aloha raha leva fa nijery ny nandrontsika ao an-dakozia aloha. Eny ary.
efa niala tsiny izy na tsy tonga aza fa tsy maninona za mahatsapa hoe hafahafa monsieur Robin tatoato a mba tsy karitra lafatra raha ve zany ohatra nefa ny tsaratsara ianao Raleva ka afaka iasa amin'izay ve raha hitondra fiara anatitra anareo aloha afaka ihany fa raha hoe hanao mission aleo aloha ngamba iandro kely tena hitako mbola reraka tsy maninona fa afaka mitondra ny fiara koa raha mbola tsy en forme ianao tsara aloha ny maka aina tsara zay mihitsy raha ny tena marina nge tsy teanao an'izany mission zany tsony mihitsy afa leo madamylaingo isan'andro manahadiady afona ohatra ny hoe misy zavatra mampiaya azy zany fahono ary lavatra fa aiza ho aiza amin'ny trano io moa zany laboratoire isanareo zany ombany tranao ka lalana makany ambanin'ny tany zany tsisy tia nivezivezy zany na hoe jerijery fa zay ihany no afaka makany fa nahoana manao zavatra tsy ara-dalàna anganareo tsy zany fa saripady be ny laboka dia tsy tia ny solo-kafa elingelina fotsiny ay ve lafatra ny deby ty miantso ty monsieur Robin ve andao ary hoe aleo aloha andeha ihany aloha zay andao ary masto tarika ny lafatra ivavaka lahady afa dia tsy mety mihitsy izy Raleva ka tsy mahazatra azy ko samba ny tamin'ny mahary azy nareo iny nge no nandinganany varavaram-piangonana voalohany tsy mety amiko zany fa ahoana ka za nge olona kristianina miezaka mandala ny fahamarinana to tsy andro tsy alina tsy andavanandro tsy alahady fa dia tena topoina be lefa za eny zay aloha dia mariny zay baiko nyrehetra dia tsy maintsy tanterahana sady eo anaty contrat koa nge zany radio Don Bosco aizaka jereo vao miantso izy dia mikoropaka ery lafatra jereo fa diny mba mikitaponety mihitsy nge sa tsy azy ty tena anazy iny ka ary tena tokony nentiny mihitsy azako mahavesatra ihany zany inona no atao anatiny ato inona daholo reto Raleva zava-maniry maro isan-karazany fonofony dia azo dia inona ty azy ty le azo lavalava ty ve tsy marina tsy andrameny ty bois de rose eny izy mihitsy iny ka fa taizany nahitanareo bois de rose dia tena tsy fantatra tsy haiko mety hoe ny vidiny vazanga ambany iny azo reto ambany reto karazana taolana fa taolana iny reto taolan'olombelona ve sa tena tratrany laingo marina tena tsy haiko asa mety hoe taolam-biby angamba tsy fantatra biby inona nefa tsy haiko rajako manana taolana mitovitovy amin'izao aiko zanyko nefa tena sura mihitsy afa tena os de fumure tena zay mihitsy ty taolan'ny fen'olombelona zany ve fa taizany nahitany an'izao tena mampanahy mihitsy zao ka ianao efa ela ny raha ny asa taminy Raleva inona ny fantatrao ny tenenao ampoko Raleva nampahonena ny mijery an-Raleva niodana nakavika niodana ny ankavanana tsy nahajery any laingo tera-tsemboka sy taona angovotra mihitsy aza tena tsy fantatra madamo laingo inona mampitikodina anao io fa inona mariny ty fikaroana tao amin'ny laboratoire ao ary akora inona no ampiasainao tsy haiko fikaroana fanafody fitsaboanan'olona natao zay akorandreo aloha tsisy fantatro mihitsy ka tena tsy maintsy antany ny lafatra momba ny reto rehefa tonga eo izy
ny mantsy fa io olona manoloana azy io tena pikariko an'ireny akory ireny na ny taolapaty na ny andramena dia asa nga. Ary raha fantany koa ny zavatra maizimaizina nataony Lafatra dia mety tsy hanambady azy izy. Nandritra izany anefa tany amin'ny Monsieur Robin. Ny antony atsokanareo maika dia izao ry Zorola, mila vavony maika vokatr'le overdose tamin'ny fanandramana natao dia mila soloana ny vavon'ny vadiko vavobe mihitsy. Monsieur Robin, tena tsy ahitan'izany raha izahay raha leva tsy eo akory fa mbola marary. Nefa maika ny ilaiko azy, tsy maintsy mody raha afaka pitso hitondra an'izay vavony izay. Mba tatiava aloha tena izay misy amin'ny farany ampanaoviko anareo dia vita ny contrat antsika. Ary ianao ry Lafatra, ny zavatra ilaiko anao dia hikarakara ny fiaramanidina andehanakody mba ho vonina ara-potoana. Ianao mijanona mantsy fa zarery no mandeha mody. Eny Monsieur Robin, tonga dia hanomboka hikarakara ny avionnao zao. Mazava izany. Ataovy ny asanareo fa hanomana amin'ny bagage koa aloha dia hifampiraraha amin'ny tompona andraikitra rehetra amin'ny voyage ho ataoko. Tsy miova ny teniko ry Lafatra. Tsy hanao an'izany asa famonon'olona izany ninona mitranga. Eny marina aloha ianao nefa mila mitandrina tsara tsika fa ny aintsika no anefa raha tsy maitsika. Ny raiko azy efa mifonon'olona toy izany ve? Tsia, tsy ho mpamon'olona ahy. Dia inona no hevitra ry Lafatra? Inona no atao? Eo ampanamboarana an'ilay fiaramanidina aloha fantatro tsara ny toetran'ny Monsieur Robin tsy salasalana hanatanteraka ny teniny izy ao anatin'ny contrat. Ary aloha eritreritra tena alina be nareo izany. Tena mbola be asa kia Bisou. Ahoana sakafonareo? Nefa tenao ty to feno menaka be. Fa nanenony nanamboatra ny fiaramanidiny Monsieur Robin andeha hody rafaka pitso ahy. Tsy maintsy norevisena daholo izy. Ka mbola andeha andro izany? Aleo aloha no andro kely rehefa vita ty lanja izy mbola aoko. Ka mipetrary aloha sady misy zavatra anontaniako anao. Momba n'inona moa izay? Lafatra. Mila fanazavana momba an'ireto entana atao anaty sakosinao reto bois de rose taolam-pen'olombelona. Fantatrao tsara ve? Atao inona ireo? Tsy taolam-pen'olombelona izany ireo izy. So dia mba ireo mpamon'olona sy mpakataovan'olona sy mpamaky fasandrony ary ianareo reto. Mangalatra sarobidy. Tsory amiko ny mariny. Tsory amiko ry Lafatra. Sy manao an'izany ry hafa inona ary ty tsy taolan'olona izany ireo fa taolana rajako novidian'ny Monsieur Robin. Ka na rajako aza taizany nahitany ny vidianana an'izany ka? Asa aloha izy no mahafantatra olona betsaka ny nahitana an'izany ko. Lafatra, maty ny dadako. Nisy namonina angalana taova sy ireo zanakirana efa menadata tany an-tanambao nefa dia olona tena mahantra sahirana izany. Taoriana ny ankety sy ny fikaharonana nataon'ny gendarme dia fantatra fa lovany nahavita an'ireo eloko ireo. Dia lova sy ireo namany anankiroa hafa izay mbola karohana. Namaky fasana sady namono olona. Nataony lasibatra ny teny an-tanàna. Lova nefa dia niasa tato aminareo. Inona ny dikan'izany? Tena tsy fantatro izany ralaingo sy izay hoe ataony na toerana alehany sy izay hifanarahany sy ny debany tsisy haiko mihitsy. Miasa manao fikarohana ao amin'ny laboratoara fotsiny ianao dia izay. Ianao nefa nikirakira ndreny taova sy taolan-dreny fa tsy lova. Ianao manam-pahaizana. Tsy tiako tsony ny rahanareo miasa Monsieur Robin iny ry Lafatra. Tapery sy faraha manomboka izao dia nitadiava asa hafa.
Ary aza miverina antsony ianao. Nisy contrat nataony efa nosoniavina talohan'ny nalalako ny antony. Io contrat io no amarany anay e. Fantatro tsara ny sazo hoany izay manao rupture du contrat. Aleo izy itory raha mamy miantso polisy e. Ahita amin'ny fanjakana ny zavatra ataony. Izy tsy ho tratranao amin'izany mihitsy akory e. Manana namana relation ambony be manohana anazy misy Européen. Omeny vola be daholo zao. Tetikady no ampiasainy raha momba anazy e. Amitan'ny fiaramanidina izay dia ody izy e. Afaka pitso sisa iarahana aminy. Maninona loatra ry no adingo teo iny sakosiny ry Andriamanitro. Tsara ty andro lafatra e. Ie, ho avy a? Io sakafo ry lanja ataovy a. Zany dia atory fa tena marary ny lohako. Na za koa azo ohatrany malaina be. Manafy ny zavatra amiko ary ve lafatra ity. Ny ampitso maraina. Vao vita ny sakafo maraina dia ny homany lafatra. Laingo lasa zay a? Fa mbola andehany foana ve? Tena lelafiko reto ny faladianareo a. Tena mitsanona reto a. Tena manana tsindro mandratsy a. Laingo tsy maintsy andro any sisa dia ilamo mahafiainatsika. Tena tsy matazona ny zareo a. Andriamanitro, inona anao to? Rahaleva omeko anao ty ny taratasy miaraka amin'ny lakle. Raha vao tsy tonga elaela zay dia makanesa anao any ampiasana. Fa taratasy iny tika to plan plan ho any lalana midina any amin'ny labo iny e. Reto ny lakle ivelany sy ambany. Eny ary. Lafatra. Fa manina nefa raha mijanonareo e. Mbo antsanona moa reto a. Tsy mety e. Laingo mivavao anay. Lanja. Zay e, lasa e. Fa zao e, saika kinko. Misy essence vao nodiko ao anaty zerikanao amin'ny garage ao raha mila fiara maika. Eny ary. Dia lasa lanja sy lafatra. Laingo kosa ny azakazaka niakatra namonjy ny daboka teo am-pandriana ny tomany. Tsy nahity trano. Inona reny ataoko hoe? Inona ny tena zava-misy marina? Aseho ia. Niezaka ny vavaka sy nanompo anao hatramin'izay. Niezaka nandala ny fahamarinana. Inona ny zava-misy marina? Rehefa vizana ny teny toy izany teo Laingo dia nosiko hitory moramora ary nanofy. Rahaleva kosa tsy nahatombona fa nandehandeha niasa dia eran'ny trano. Dia nisy feon'ny teny tao anaty nofon'ny Laingo. Ny tenina zava-tsara hoe izay mamaky rivotra tsy maintsy mijinja tadio. Dia nahita sary tao anaty nofo ny Laingo, sarina zaza mianadahy ao anaty alakininina sy lehilahy anankiroa.
tony zanakinay vena tanambao reo ary ataon'ireto lehilahy anankiroa inona izany oe tovonoiny tsy ary maninona ilaiko izany andraso hoe tena tovonoin'ireto lehilahy anankiroa reto ireo zaza dia tena lainy ny taovany izy ireo inona hono izany retiretiny laingo izany laingo ary to ilova sy raleva manofo miteny laingo nefa ahoana nahitany an'izany ao anatin'ny nofony izy ty toerany ity Monsieur Robin io tazako io ary ino ty atao oe tofiry ny lafatra dia raisiny le antsy ary trobarany antsy ny kivony lanja rale inona nataonao eo nandrianao ny antsoantso mafy dia niakatako ianao manofo mirediredy ato fotsiny rahaleva sy nofo ireny fa fahitana tsy azoko hitako daholo ny marina lazao amiko rahaleva tsory amiko marina rehetra nandainga ianao madamy laingo tena marina avokoa reny hitanao sy ny teneninao tao anaty nofo reny za tokoa aloha no namonondrainao zay slova tiany antsy vonoa fa tsy mendrika ny velona tsony rahaleva fa tena ahoany eny tsy anjarako mamaly izany tsy mpamon'olona rahaleva ny kristianina andriamanitra mitsara an'izany tena olo marina tokoa ianao ry lainga sambatra lafatra nanambady ianao lafatra nahita fahitana tamin'ny nofy vonjeo fa maty ny vadiko sy ny anadahako andao rahaleva vono Monsieur Robin izy ireo ka andeha mo fiara ary fa raisy ty taratasy misy miplanitra amity dia reto koa ny lakle isa dia aingana rahaleva eno aingana ianao aleo hitondra vola kely so dia isy ilana azy Radio Don Bosco aizako moa findahako teo ahoana rahaleva vonona tena tsy fantatry izay mahazo an'ity fiara ty ohatrany misy siroko izanyko ndaso aloha velomiko ihany midonaka ne izy zany oe andriamanitra mirehatra le fiara rahaleva voatao aingany mirehatra le fiara voatao fa misy inona fa maninona rahaleva mirehatra ty varavaran'ny fiara ty tsy mety mivoaka akaiky fa misy erikanina misy lasantsika eo akaiky eo tena loza fa mandady ihany ny afa andrekaiky miala ianao laingo miala ianao tena mijeritra le lasantsy vonjeo ny tenanao ry laingo miala eo mandiala mandroso rahaleva tena maizy mahita olo ny garazy miakatra makany amin'ny trano ny afo dia inona no ataoko oe tena miretareta ny afo aleo andeha antso mpamonjy voina sy ambulance dia ilaka ny polisy koa aiza moa le findahako teo allo tongafa fa misy tramay aty amin'ny vila lafatra dia misy olona may ato anaty fiara eno zao dia zao misaotra tompoko za andeha hamonjy any lanja sy lafatra any amin'ny vila Robin ka tsy ho tara loatra fafokafako alohan'izany aleo atsoky ny polisy tonga aty amin'ny trano Monsieur Robin taxi
Taxi! Nandritra izany fotoana rehetra izany tany amin'ny Monsieur Robin. Bon, efa prêt amin'ny voyage ataoko izany e. Dia midina aloha any amin'ny labo dia antsika miresaka fa hitiko daholo ny trano aty ambony. Hafahafa zao fihetsika Monsieur Robin zao fa mila mailo tsara fa tsy fantatra izay ataony. Zahay aho vao niditra tato sy nandeha tamin'ity lalàna hafin'ity. Ato izany ny laboratoara. Tena efitra lehibe sy afo mba tanteraka. Ka nanao ahoana ilay vavony? Tena tsy vitako izy Monsieur Robin. Tery loatra mantsy ny fotoana. Asa raha hoe afaka hiandry ny fahasitranan-draleva. Raha araka ny tenenin'ny laingo mantsy dia hoe mety tsy ho ela intsony. Ianao koa zaza vao sady tsy vonona ary ilay avion nanao ahoana ry lafatra? Indray efa vitaka, efa ara-dalàna. Ary ireo asa fanandramana rehetra, ny fanafody efa nentinao daholo? Reno mbola tsy vomako e. Ampio angana fa andamina sy ampirinazy ary. Zao za tsy afaka hiandry intsony fa tsy maintsy mandeha fa araka ny zavatra nifanarahantsika tao anaty contrat dia miala tsiny fa ny anareo tsy maintsy manefa rehefa tsy nahita izay nitadiaviko nareo. Inona ny tena tianao atongavana Monsieur Robin? Aza mihetsika eo amin'ny misy anao eo ianao ry lafatra. Tandremo fa basy misy baly ty atanakity tsy salasala hitifitra. Zany ve no setry ny fiarah-miasantsika hatramin'izay e? Tsy napozoka anao an'izany amiko mihitsy ianao. Sao dia heverinao fa tsy efa jiolahy moa tsika ry Monsieur lafatra. Na za na ianao, niza tsy vitanareo ny zavatra nampanaoviko. Ka tara loatra kosa ne mibaiko anao e. Tsy miresaka betsaka apetrao iny entana eny an-tananao iny ry lanja dia manatony ianao aty esoriny akanjo. Aingana fa mandeha ny fotoany mila vavony oka Monsieur Robin. Oka marina. Ary ny anao esorina rehefa tsy nahita. Aingana sady firiko. Tsy apetrao ny Monsieur Robin. Kay voan'ny tongotra mandeha raha be. Raha mbola mihetsika fandroana eo dia aparitako ny adoala sy mivazivazy ana ianao ry lanja. Lanja tsy mandry eto ary aza mihetsika mahery zay ary aza mihetsika fa hodidiko eto. Oay Andriamanitra tahaka mandeha raha be ny kibony lanja tena safotra izy. Ary to mirehitra ny jiro mena maneny daholo koa ny izany signaly d'alarme izany. Tena nisy olona tany. Efa niantso vonjy tandy. Tsy zaka, tsy za mihitsy. Mpamadika lahy teny Allah. Sirenina polisy efa kilometatra ray dia tonga eo. Tsy vitako tsony ny fanalana n'ity vavony ity zany ko. Tsy maintsy mandeha saingy zao ry lafatra tsy hamela vavolombelona nizaniza amin'izao raharaha zao hodorako ny labosy ny trano ary tiako avy any ivelany nareo ry lahy. Lasa lavitra ilahy aleo aloha vonjeny lanja mbola mitepo mifonka torana fotsiny izy. Aleo aloha bandiko vetivety ny fiainana zay aiza ny famononany aleo aloha vononainga an'ity. Tena misy setroka mitonaka be any ambany any ary eo amin'ny labo zany raha araka ty plan ty. Andriamanitra aiza moa ilay fanalahety teo. Tsy eto koa ary aloha voainaingana. Misy olona mihitsy zany raha leva angambany. Aleo iantso vonjeo aloha.
aty ambany aty e lafatra vonjeo e vonjeo e tena feon'ny lafatra izany vonjeo e lafatra vonjeo aty ambany aty lafatra vaninandro farany dianteniny vanginirina francia narindra ndrazanabary vanglaloa Joséphine no lalaoviny Vantso Anjarliva Eony niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez Erlante Arliva Rija Bruno Flavien Jean-Jacques Eric Roland ary Noely tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nanatotosa